Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iarabanantsika rehefa malala tratry alatsinainy faharoapolo ny volana aprily ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Koritianina. Koritianina voalohany toko 10:20, Koritianina voalohany toko 10:20, andiny fa 4:20 ka hatramin'ny fa 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia avy ny farany ka amin'izay dia tolona an'Andriamanitra iray ny fanjakana. Rehefa nifoanana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra eo ambany fitoeran-tongony. Fahafatesana ny fahavalo farany ho resena fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny eo ambany tongony. Fa na dia hataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekeny dia fantatra marina fa tsy mba isan'izany izay nampanekeny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekeny azy ny zavatra rehetra dia ny tenin'ny zanaka koa aza no anakizay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Ray masonao, malamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Revana isan'ny andinin-tsohatra masina somary sarotratra ity andininy fa 4:20 ka hatramin'ny andininy fa 9:20 ity. Tsy dia mora loatra ny manakatra azy na ny vombolana ampiasain'i Paoly na ireo na ny halavan'ilay fehezanteny mihitsy aza. Betsaka ireo karazana fanazavana izay mety mitarika any amin'ny fampianaran-diso raha mamaky ity andininy vitsivitsy eto ity, ohatra hoe ireo olona maro izay mandany Andriamanitra an'i Jesosy dia matetika mampiasa ity andininy fa 4:20 sy ny 5:20 ity, izay amin'izy ireo dia hitarafana ny maha-olombelona an'i Jesosy fa tsy ny maha-Andriamanitra feno azy. Ao koa ireo karazana fampianarana hafa izay miainga amin'io andininy ihany 4:20, 5:20 ary aty amin'ny 9:20 aza dia miresaka momba ny fanjakana arivo-taona. Ny hoe io ara fa misy ilay fanjakan'i Kristy aloha arivo-taona dia tapitrizay arivo-taona fanjakan'i Kristy izay fa omeny an'Andriamanitra ny fahefana. Ho antsika mamaky ny soratra masina, ho antsika réformé nandalo ny zanaky ny fanitsibavahana dia mamaky ity soratra masina ity amin'ny lafiny tsotra fotsiny. Ina ilay tsotra? Ilay tsotra ilay izy izany hoe tsy mieritreritra heviteny na teny hafa fa mamaky ity andinin-tsotra masina ity amin'ny alalan'ny reto lafin-javatra telo ireto. Ny voalohany dia vakitsika ity andinin-tsotra masina ity amin'ny maha-fampianaran'ny Paoly azy. Izany hoe tsy misaraka mihitsy amin'ny teolojian'i Paoly no hamakina ity andinin-tsotra masina ity. Fa raha ohatra ka misaraka amin'ny teolojian'i Paoly no hamakina ity andinin-tsotra masina ity dia lasa misy mety hiteraka zavatra hafa mihitsy. Paoly ihany tsy niresaka na indray mandeha aza momba ny fanjakana arivo-taona izay be dia be no mivohy azy amin'izao ankehitriny izao, tsy niresaka an'izany mihitsy Paoly. Noho izany dia tsy azo jerena amin'ny tsy azo ampitenenina izay tsy niteneny mihitsy Paoly, tsy miresaka fanjakana arivo-taona izy, noho izany dia tsy miresaka arivo-taona izany io. Faharoa dia amin'ny teolojian'i Paoly dia Jesosy dia Andriamanitra feno. Jesosy dia sady olombelona feno, Andriamanitra feno. Noho izany dia tsy Paoly mihitsy akory no hanozongozona ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy. Tsy azo ampitenenina izay tsy niteneny mihitsy ny soratry Paoly. Noho izany dia tsy eketsika mihitsy izany mety ho fanazavana lava ampiasain'ireo olona ireo rehefa mpampianatra zavatra diso ireo. Tsika manao hoe raha mamaky ny soratry Paoly tsika dia vakina amin'ny alalan'ny teolojian'i Paoly. Izany hoe fantatra amin'ny teolojian'i Paoly, ny Romanina, Koritiana, ny Galatiana. Fa ny faharoa dia raha mamaky ity andinin-tsotra masina ity koa isika dia mamaky ny amin'ny fotom-pampianarana momba ny Trinité.
raha ohatra ka sarahantsika amin'ny tedin-tsotra masina ity ny mahatrinité an'Andriamanitra de am'izay fotoan'izay tsy mazava amintsika io fa rehefa azotsika tsara ny dikany tsorina hoe trinité ny fampianarana momba ny trinité dia mazava tsara io andiny 420 ka hatramin'ny 720 ny momba ny toeran'Andriamanitra ray izay Pahary sy ny momba ny toeran'i Jesosy Kristy tompo mpamonjy. Fa ny fahatelo zay aseho n'ity andiny tsotra masina ity zay hamakitsika azy dia ny fotom-pampianarana mihitsy izay maha-protestanta-tsika. Ny fotom-pampianarana mihitsy izay maha-protestanta-tsika dia lanjan'ny fahasoavana sy ny lanjan'ny finoana ary indrindrindrindra lay andininy hoe solus Christus na tsy lay andininy moa fa lay foto-kevitra voalohany indrindra hoe Kristy rery ihany. Miivo amin'ny Kristy ny fotom-pampianarana ataontsika hoe kristiana. Ohatra ka ao anatin'izay zavatra izay no nazavana tediny tsotra masina ity dia inona no hevim-panahy tiany Paoly resahana ao anatin'ny fieritreretana ny maha-protestantatsika solus Kristus hoe Jesosy Kristy rery ihany. Ary ao anatin'ny fieritreretana fa isika de miorina tsara amin'ny fahasoavana sy ny fampianarana soratra masina de inona ary ny hevim-panahy zay tsy tokony ho adinoina mihitsy. Raha tena jerena tsara io andiny 420 ka 720 io de ny tanjon'io amin'ny Paoly de zao ny aneken'ny olona rehetra, ny ankatoavan'ny olona rehetra, ny tsy andavan'ny olona rehetra an'Andriamanitra. Mazava ny tiany Paoly tenena amin'io andininy io, amin'ny andininy vitsivitsy io de izao ny aneken'ny olona rehetra an'Andriamanitra. Mazava tsara fa amin'ny fampianaran'ny Paoly sy amin'ny fampianarana soratra masina de ny olombelona de nandahan'Andriamanitra. Hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy rehefa niditra ny fahotana de nandahan'Andriamanitra ny olona ary tsy nitsahatra tao anatin'ny taranaka ny fandimby ny fandavan'ny olona an'Andriamanitra. Noho izany ny tanjon'Andriamanitra mba tsy ho very ny olona satria ny fandavan'ny olona an'Andriamanitra dia midika ny fandavan'ny olona ny mandrakizay n'Andriamanitra, midika fandavan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra, midika fandavan'ny olona ny planin'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra ary dia namonjy ny olombelon'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra dia izay ahatonga ny olona hanaiky an'Andriamanitra ary tsy hanaiky an'Andriamanitra amin'ny anterekory na tsy hanaiky an'Andriamanitra amin'ny lafiny hoe terena fa hanaiky an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny safidy, hanaiky an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavana. Ny olona tadiavin'Andriamanitra hanaiky azy dia tsy olona ny terenana no kaporana ny vozonana. Tsy izay ny tadiavin'Andriamanitra, azon'Andriamanitra natao tsara zany satria manana ny fahefana rehetra izy ahitantsika amin'io andininy io. Fa zao ny tadiavin'Andriamanitra dia olona manaiky azy satria tia azy, manaiky azy satria resy lahatra, manaiky azy satria mino. No zany dia ao anatin'izay no tenen'ny Paoly manao hoe ahoana ary ny lalana ny diavin'Andriamanitra, ahoana ny planin'Andriamanitra mahatonga atsika ho tia azy ka hanaiky azy. Dia eo no miivo, eo no mipetraka tsara ny fampianaran'ny apôstôly. Paoly sy ny manodidina sy ireo namany rehetra ny apôstôly 12 namany dia manizingizina lay ataontsika hoe miivo amin'i Jesosy ny famonjena. Eo amin'i Jesosy no manomboka no miaina ny famonjena. Dia izay mahatonga amin'ny Paoly eto raha mamaky tsara lay andininy isika somary sarotraritra lay niteneny manao hoe andininy fa 7:20. Izy manao hoe fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny eo ambany tongony. Fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny eo ambany tongony. Dia mazava tsara io ny zavatra rehetra dia nampanekeny izy, nampaneken'Andriamanitra. Andriamanitra no nampanaiky ny zavatra rehetra. Nampanaiky ny zavatra rehetra eo ambany tongotr'iza, eo ambany tongotry Jesosy. Ny zavatra rehetra dia efa nampanekena eo ambany tongotry Jesosy.
saingy zao izy amin'ny 7 ihany zao nao hoe fa na de ataony hoe ny zavatra rehetra nampanekena de fantatra marina fa tsy mba isan'izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Tsy mazava io, inona ny dikan'io? Hoy izy manao hoe ny dikanao i Paoly de zao nampaneken'Andriamanitra nampaneken'Andriamanitra ho eo ambany tongotro Jesoa avokoa ny zavatra rehetra. Zany hoe manaiky an' Jesoa avokoa ny zavatra rehetra. Tsy misy fahefana, tsy misy na inona na inona na ny fahafatesana azy nanaiky azy. Fa izao kosa nefa ho Paoly, lay zavatra rehetra eto ivelan'izay Andriamanitra. Ivelan'izay Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika miteny hoe jerena amin'ny lafin'ny Trinité. Ivelan'izay Andriamanitra ozy. Zany hoe inona le ivelan'izay Andriamanitra? Andriamanitra tsy ao anatin'ilay zavatra rehetra zay voaresaka akory. Andriamanitra ray zany io. Andriamanitra ray dia tsy mba isan'izay tsy mba isan'izay ao anatin'ilay zavatra rehetra natao teo tongotry Kristy. Zay ny teneniny Paoly io. Tsy mba isan'izany akory izay nampanaiky an'i Kristy ny zavatra rehetra. Tsy mba isan'ilay Andriamanitra zany nampanaiky ny zavatra rehetra ninninona afa-tsy Andriamanitra ihany. Andriamanitra ihany no tsy teo atongotry Jesosy zanatrio i Paoly. Nahoana ho izy de zao? Satria ny zanaka dia manaiky an'Andriamanitra. Andriamanitra ny zanaka de nanaiky an'Andriamanitra. No zany tsy mety raha ohatra ka ny zavatra tafiditra ao anatin'ilay zavatra rehetra nampanekena an' Jesoa Andriamanitra. Ary satria Andriamanitra tsy hoe nampanekena an' Jesoa fa Jesoa lay zanaka no nanaiky an'Andriamanitra. Natao fotsiny no nanaiky an' Jesoa ny zavatra rehetra mba haneken'ny olona rehetra an'Andriamanitra. Zay ny tanjona ho Paoly. Dika zany re avako malala de mazava tsara io tenin'ny Paoly io. Inona ny tanjon'Andriamanitra? Namiraka an' Jesoa izy mba hahatonga atsika hanaiky an'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra an' Jesoa ny fahefana rehetra. Manazava an'io Paoly amin'ny taratasy ho an'ny Filipianina. Amin'ny anaran'i Jesoa no andoalian'ny lohalika rehetra na any an-danitra sy ety an-tany. Afa-tsy hoy ny filazan'ny Paoly eto hoe Andriamanitra ihany. Jesoa indray nanaiky an'Andriamanitra. No zany de zao, rehefa nataon'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fahefana ny zanaka. De zao manjary nanaiky an'Andriamanitra ny olona rehetra. Hitatsika zay nge ny tanjony Jesoa tety ambonin'ny tany. Nanaiky an' Jesoa ny rivotra ny teneniny hoe mitsara. De nanaiky azy ny apôstôly ny teny manao hoe iza ary ty olona ity. Fa na ny rivotra sy ny ranomasina manaiky azy. Tonga de ty ambonin'ny tany Jesoa nanaiky azy ny fanahy ratsy rehetra, ny hery rehetra nanaiky azy. Tonga de ty ambonin'ny tany Jesoa nanaiky azy ny fahefana rehetra de ty ambany masoandro. Ary de hoy Paoly eto hoe na de ny fahafatesana ary. No zany de zao tsapatsika ao am' Jesoa ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa mivavaka amin'ny anaran' Jesoa isika, ho Jesoa mangatà zavatra amin'ny anarako ianareo. Fa raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo de ho azonareo zany. Satria nampanekena an' Jesoa ny zavatra rehetra. No zany de mangataka zavatra amin'ny anaran' Jesoa isika. Satria nampaneken'Andriamanitra an' Jesoa ny zavatra rehetra. Na inona ety ambany masoandro de nampaneken'Andriamanitra an' Jesoa. No zany amin'ny anaran' Jesoa tsika mivavaka. Ary rehefa mahazo valim-bavaka ny amin'ny anaran' Jesoa isika de manaiky an'Andriamanitra, de tia an'Andriamanitra. No zany dia eto Paoly de manazava tsara fa ny tanjon'Andriamanitra de ny haneketsika azy. Ary tratry tanjony io rehefa ao am' Jesoa tsika. Rehefa tsapatsika ny fitiavan' Jesoa, lay Jesoa maty teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa tsapatsika ny fifandraisatsika, ny asaribidiny famelan-keloka noraisina tamin'ny alalan'i Jesoa. Rehefa tsapatsika ny
ny valim-bavaka azo amin'ny anaran'i Jesosy de zao misaotra an'Andriamanitra isika, manaiky an'Andriamanitra ho tompo isika. Am'izay fotoan'izay le faneketsika an'Andriamanitra ho tompo dia ateraky ny safidy mazava, ateraky ny fitiavana mazava satria tsapatsika fa tiatsika ao am' Jesosy Andriamanitra. Tsy mety manaiky ho azy fotsiny zao an'Andriamanitra isika raha tsy ao am' Jesosy. Mety tsara vela tsy fotsiny ihany sanatria rehefa tsy eo Jesosy, fa rehefa eo Jesosy izay manana ny fahefana rehetra namonjy antsika. Zay mahatonga Paoly am' Romanina 12 manao hoe ny zanany nomeny antsika, tsy omeny antsika miaraka amin'ny mamaim-pona koa va ny zavatra rehetra, satria Jesosy de manana fahefana rehetra, natao teo an-tongotr'o Jesosy ny zavatra rehetra, ka zay rehetra mandray an' Jesosy de mandray ny zavatra rehetra. Izay rehetra tianana ny zavatra rehetra de mandray an' Jesosy. Noho zany dia ilay Jesosy izay miaraka amin'ny zavatra rehetra. Hoy Paoly Romanina 12 ny zanaka aza nomena anao hamonjy anao ka maika fa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra nge efa niankohoka teo am' Jesosy. Ny zavatra rehetra nge ananan' Jesosy fahefany, ka rehefa mandray an' Jesosy anao de zao azon' Jesosy omena anao zavatra rehetra. Ary rehefa azonao zany zavatra rehetra zany de zao tonga manaiky an'Andriamanitra ianao. Zay ny voalohany tiany Paoly ho teneniny. Fa ny faharoa zay aseho an'ity andininy ity avako malala any amin'ny andininy fa 7:20 tsika manomboka io fa ndeha toy atsika ny andininy fa 4:20 sy ny 5:20 dia io zany manao hoe ny fahefana rehetra nge, ny fahefana rehetra de an' Jesosy. Tsy nisy fahefana zany aty ambany masoandro. Rehefa miteny hoe fanjakana eo de ny fanjakan'ny ratsy. Rehefa miteny hoe fahefana eo zay resin'ny Jesosy, ny foanan'i Jesosy, ny fanapahana rehetra, ny asan'ny maizina, ny herin'ny fahotana, ny foanan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana, ny foanan'i Jesosy tamin'ny fitsanganan'ny tany maty, tsy manan-kery tsony. Zay mahatonga an' Jesosy niteny tamin'ny mpianatra manao hoe fa maninona moa ianareo miana anarikely finoana, aiza ny finoanareo? Jesosy asehony soatra masina ny tety ranomasina. Jesosy tsarotsika tsara ny fampianaran'ny filazantsara. Jesosy zay namoaka ny demonia maro isan-karazany, nandroaka azo anaty kisoa, nandroaka ny demonia tany amin'ny ilay lehilahy tany Gadarena ka nahatonga azy hiverina ho salama tsara rehefa avy eo. Jesosy manana fahefana amin'ny fanahy rehetra. Tsy misy fanapahana izay afaka fanapahana ratsy ka afaka ijoro ao anatrehan' Jesosy. Dia hoy Paoly manao hoe ka atolotra ao an'Andriamanitra zany. Lay hoe atolotra ao an'Andriamanitra io lay ampiasain'ny olona manao hoe misy fotoana zany hoe Jesosy no manjaka de rehefa vita zay rehetra tao de atolotra an'Andriamanitra. Tsy zay ny tiany Paoly tenenina. Io le resahany hoe arivo fotoana. Tsy tokony atolotsika fa ny notion-na fotoana, ny resaka fotoana amitsika sy Andriamanitra tsy mitovy. Noho zany raha miteny eto Paoly hoe natolono atsika de atsika mieritreritra hoe fotoana lava be zany. Tsy zay ka. Fa Jesosy nandresy ny fahafatesana dia ireo rehetra nino an' Jesosy, ireo rehetra nandray an' Jesosy de zao mitonga amin'ny teniny zay ampaminany manao hoe indreto zay sy ny zaza zay nomenao anay. Zay rehetra mino an' Jesosy, hoentin' Jesosy ao amin'Andriamanitra. Apetraky Paoly tsara zany eto ilay mampanelanelana an' Jesosy an'Andriamanitra sy ny olombelona. Jesosy lay mpanelanelana ny olombelona sy Andriamanitra. Zay hoe hatolony any hoe amin'ny alalan'i Jesosy no ahafahantsika mimpita ao amin'Andriamanitra. Ny epistily an'ny Hebreo manazava tsara ny hoe mpanalala an' Jesosy. Afaka malala inona ny hevitry zany? Zavatra anankiroa lehibe. Ny voalohany de zao ny iainanao, ny fikiranao am' Jesosy. Aza miala am' Jesosy, minoa an' Jesosy. Tsisy heviny ny fiainantsika raha tsy eo Jesosy.
izay fiainana miivo, fiainana miorina, fiainana miankina amin' Jesosy zay no antsoiny hoe fiainana kristiana. Ary fiainana miorina sy miankina amin' Jesosy zay miteraka fahatahorantsika an'Andriamanitra, miteraka fitiavantsika an'Andriamanitra, miteraka fifandraisantsika amin'Andriamanitra, miteraka fahamasinana. Zany de tao amin'ny Paoly isika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny amin' Jesosy. Tao amin'ny Paoly isika, tao amin'ny andiny tsotra masiny ty mintsika hibanjana amin'ny fiainana mandrakizay hoe i fiainana mandrakizay io ao ambadiky ny fahafatesana io rehefa eo Jesosy de zao mandova an'izany. Io fahafatesana io rehefa eo Jesosy tsisy heviny io. Io fahafatesana io na inona herin'io rehefa eo Jesosy resy io. Zay ty Paoly takaritsika. Ny fandresen'i Jesosy zany ny tena zava-dehibe. Fa ny faharoa sady hoe tena mampahery atsika koa ry havako malala. Tsy ny hoe ny fekenantsika amin' Jesosy ihany. Zay zava-dehibe ao amin'ny fiainantsika. Fa ny zavatra faharoa zay tena zava-dehibe amin'ny ty andininy ty de zao ny fialan'ny tahotra rehetra ty anatintsika. Zany kristianina zany de zao ny tahotra mantsy mahatonga atsika simba. Ny tahotra no mahatonga ny olona mangalatra, matahotra ny hoaviny izy, tsy mahatokony hoaviny izy, tsy mahatokony ny fahatsarana sy ny fahafenona eo amin'ny ankehitriny izy de mangalatra mba tsy azony antoka tsy inona ny hoavy de mangalatra izy. Ny tahotra no mahatonga ny olona mangalatra, ny tahotra no mahatonga ny olona mamono, ny tahotra no mahatonga ny olona mialina, ny tahotra no mahatonga karazam-pahotana maro isan-karazany. Lay tahotra de aterak'ilay asan'ilay ratsy. Dia eo ary de asehon'ny Paoly fa ny tahotra tsy manatoerana amintsika satria tsika matoky an'Andriamanitra. Inona ny mampanahy anao ho Paoly? Aza manahy fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana ny manambara sitrapo ny fangatahanareo amin'Andriamanitra. No zany de zao miala ny tahotra. Rehefa miala ny tahotra satria manana an' Jesosy ianao zay nandresy de zao mahana fiainana fifaliana ianao. Tsy mampanahy anao no avy, tsy mampitebiteby anao no avy, tsy manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny namanao ianao, tsy latsaka ao anaty fialonana, tsy latsaka ao anaty fahakalana satria miala lay tahotra. Tsy hoe kisendrasendra nge raha vo antsangana tamin'ny maty Jesosy de ny teny manao hoe fiadanana, aza matahotra, aza mitebiteby, aza manahy, fiadanana. Le avako nandresy Jesosy, nandresy ny fahafatesana no zany aza matahotra. Ivavaksika. Tompo ao misotranao zay ny amin'ny soratra masina izay mampahery anay, mampiorina anay amin'ny finoana. Ny soratra masina zay manazava aminay fa nandresy ianao. Ao aminao no misy ny fiainana. De ampahireza am'izay herinandro manomboka izao tompo ao mba iorina ao aminao hatrany fa nandresy ianao. Nandresy ny fahafatesana ary nandresy ny asany maizina sy ny fahotana rehetra sy ny fahafatesana mba amin'ny firongony resinao re. De taio ary ty herinandronay tompotompo. Herinandro manomboka, ataovy herinandro andresenay, ataovy herinandro hitanay fifaliana, ataovy herinandro hitombonay amin'ny finoana, ataovy herinandro hiarahanay aminao. Sa mahafona masaraka anay no tompo. Fa mitoera mandrakariva ato anatinay dia jereo ny tanindrazanay, jereo ny malagasy tsy faky folo. Aoka samatsara fa fiainany ianao Jesosy, fifaliana ianao Jesosy dia mitoera tompo aty ampony mandrakariva. Anaranao Jesosy. Amen.